Najibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy marina vaovao-mipoitra tamin'ny gazety mpiseho isan'andro iray milaza amin'ny fisian'ny fikomina amin'ny tompom-pamaharany tafika anabakabaka Ivato base 213 androany nitondra fanazavana mahakasika izany ministry ny fiarovam-pirenena. Andrasana hatreto ny solotenan'ny mpitsara sy izay ho tendren'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara andrafitra ireo mpikambana eo anivon'ny CENI no tanterahana omaly kosa ny fifidianana fandrony teo anivon'ny mpitsara. Karatany miisa 7 amin'ny 107 no nozaraina teo anivon'ny commune 12 ao amin'ny faritra Itasy Androany tamin'ny alalan'ny tetika Sakazef. Fanatanterana ny velorano fa 120 nataon'ny filohan'ny Repoblika izao etsika ny toto-tsay ministeran'ny fanajariana ny tany izao. Mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa ho ajana ny tsena isan-kerinandro eny Mahamasina. Manoloana io mangataka fionana amin'ny commune ireo mpivarotra momba ity raharay ity ny safidy tsy aneo hevitra ny eo anivon'ny fiadidian'ny tanàna. Maresaka iraisam-pirenena amin'ny toy ny fifandonana eo amin'ny hery atsinanana sy andrefana any Libia ary miamafy izany noho ny fisiany ireo mpikaramanady avy any ivelany. Manomana fifidianana ny fa 14 ny volana Desambra ho avy izao kosa ny firenena mikambana izay mampanahy ny maro. Nanditeny revatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia tsy marina ny vaovao nipoitra tamin'ny gazety mpiseho isan'andro iray milaza ny fisiana fikomina ao amin'ny tompom-pamaharany tafika anabakabaka Ivato base 213 androany mitondra fanazavana mahakasika izay ny ministry ny fiarovam-pirenena ny lalana efso. Tsy marina hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny filazana fa mikony ireo miaramila eny amin'ny base 213 Nabanihy izay hita fa niparitaka sy lasa resabe teny amin'ny tambajotra serasera sy ny gazety mpiseho isan'andro. Taorian'ny fampidirana aponja ireo miaramila miisa 13 omaly. Maraina teo no nanao fitsidiana teny amin'ny base 213 teny Ivato ny ministry niaraka tamin'ny ireo lehibe ny état-major ny tafika. Nandritra izany no nanazavan'ny lamina napetraka eo anivon'ity toby miaramila iray ity. Eny amin'ny Barivato ary tsy misy ny Barivato fa base 213 ny tena izy. Eny amin'ny base 213 dia fantatrareo zava-misy fa tsy maintsy boaka koa ny atao hoe afahana miditra ao mba sy miditra reny mpangalatra avy any ivelany reny mangalatra zavatra ao dia maskisy olana anatin'ny fiainan'ny olona mipetraka anatin'ireo toeranareo ary fantatrareo koa fa misy fitaovana ara-miaramila manana endrika stratégique koa tsy maintsy arovana tsara ihany koa dia misy fanamboarana mikasika an'izany akoatra ny zavatra niseho omaly dia misy ny film documentaire mikasika ny école de l'air izay natao tao amin'ny base io ary nanakanana ny fidirana aloha satria manao tournage ny ireo mpanao an'izany film zany ka magaga ny amin'ny amoahana hoe misy fiokoana ny ary amin'ny base any Ivato zany dia mba tokony hanjalanjaina ny teny ampiasaina any amin'ny gazety sy any amin'ny amana-manjery. Araka izany manao ny asany amin'ny fampandriana fahalemana ny eo anivon'ny base 213. Antony, ny tafika anabakabaka no nanao ny fampiakarana vonjimaiky ireo miaramila miisa 4 izay nahitana manamboninahitra sy miaramila andaharana. Voatifitra sy naratra nandritra ny fifandona ny teo amin'ny miaramila sy ny dahalo. Ny maraina ny 12 Novambra 2022 tokony tamin'ny 2 maraina. Tany Soaloaka. Ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana no mandray ireo marary ireo.
Efa misy ny paikady vaovao napetraka hamerenana ny fandriampahalemana any amin'ny faritra maro hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Eo ihany koa ny fampitomboana ny isan'ny miaramila izay mamita iraka. Misy ihany koa hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny olona ambony mifandray amin'ny dahalo. Afatra apetraka dia hoe maro ireo mifandray amin'ny olon-dratsy. Rehefa tratra ny telefona vao dahalo dia ao ireo olom-bofidy, ao ireo olom-botendry, ao ireo atao hoe ray aman-dreny amin'ireo toerana aloha izay fampitanana amin'ireo dahalo manome ny vaovao rehetrarehetra ho azy ireo mikasika ny hetsika ataony mpitandro ny filaminana amin'ireny toerana ireny. Ka dia izay no naherana sainy tsika malagasy mba hatsahatra ny fifandraisana amin'ny ratsy satria ratsy nataon'ireny olona ireny mamono vahoaka malagasy ireny mangana trombo ireny ary tsy misalasala mihitsy tifotra mpitandro ny filaminana rehefa afaka manao izany izy ireny. Ka dia atsoavo atao vahoaka malagasy amin'ireny toerana be dahalo ireny hanome ny vaovao rehetra izay karoa mpitandro ny filaminana ahafahantsika manamina anatin'ny fotoana fohy ny endrika rehetrarehetra izay endrika sy filaminana amin'ireny toerana ireny. Efa manomboka misy fiovana ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra maro, saingy mbola maro ireo faritra mbola ianjadiny izany. Ny miaramila no natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany, indrindra manoloana ny asandahalo, izay anisan'ny vinany ny tafika amin'izao fanitsindrafitra izao. Andrasana atreto ny solotenan'ny mpitsara sy izay ho tendren'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara, andrafitra ireo mpikambana eo anivon'ny CENI nitanterahana omaly kosa ny fividianana fandrony hiany teo anivon'ny mpitsara. Gaidon Andriatsilavo. Taorin'ny fataperany fitompiasan'ireo mpikambana eo anivon'ny CENI na ny vao miara-maleo tena misahana ny fividianana. Noraisina ny sabotsy 30 oktobra lasa teo ny didim-panjakana, nanamarinana ny fahalanian'ireo mpikambana vaovao andrafitra io rafim-panjakana io. Nivoaka ny lisitra ka Andriamatoa, Razafy Mamonjy Laza Rabary no voafidy ny anteny miaran-doholona, Hossein Abdallah teny amin'ny anteny miaram-pirenena, Fidy Miafy Roger Marc no voafidy ny fitarana avo momba ny lalam-panorenana, Zanogy George Razafin-Dahibe ny solotenan'ny olafitry ny mpisolo vava, Soavandriamaro Tafika ny voafidy ny olafitry ny mpanao gazety, ary Ravaltera Jacques sy Andriamalaza Ray Andoniaina no isolotena ireo fiarahamonim-pirenena miorina ara-dalàna ka miantsehatra anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana. Araka ny lalàna, misy sasivy ny mpikambana amin'ny vao miaram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana, ka ny mpikambana iray tendren'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ary ny iray fidiny fitsarana tampony. Tsy nivoaka tato anatin'ity lisitra ity ny anaran'ireo solotena voavidin'ny mpitsara araky ny fifidianana no tanterahana ny 7 oktobra lasa teo, ka nahazon'ny mpitsara Randrianarivo Voninahitoanina Atiana Ifanomezantsoa vato 220, larana voalohany, ary nahazo vato 120 ny mpitsara Rary Malala Lydia Clémence teo amin'ny larana faharoa. Antony raha ny fanazavana, tsy naken'ny filohan'ny Republika ny fahalanian'ilay mpitsara tamin'ny fifidianana natao ny andro ny 7 oktobra io. Voalaza tamin'izany, ary efa nanamafy ihany koa ny ministry ny fitsarana fa tsy ara-dalàna ilay fifidianana no ilay didim-panjakana lany daty ny voalohan'ny volana oktobra lasa teo. Ny 12 ny volana oktobra nefa voavoaray ny fitsarana tampony ilay didim-panjakana. Naverina ka notanterahana omaly araka izany ny fifidianana izay solotena ny mpitsara eo anivon'ny CENI, ka mbola lany tamin'izany ny mpitsara Randrianarivo Voninahitoanina Atiana Ifanomezantsoa. Ny zava-nisy raha toa ka 220 ny vato azony tamin'ny fifidianana voalohany, nakatra ho 20 izany nandritra io fifidianana naverina io. Raha toa ka 120 kosa ny vato azony mpitsara Rary Malala Lydia Clémence tamin'ny fifidianana voalohany, lasa 20 izany araka ny vokatry ny fifidianana ny tanterahana omaly. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny filoha manoloana ity voka-pifidianana faharoa teo anivon'ny mpitsara ity, ka anendrena izay mpitsara isolotena eo anivon'ny CENI. Tontolon'ny fampianarana dia tsy ampy ireo mpampianatra pikaroka manerana ny nosy entina anairana ny fitondram-panjakana tapaka nandritra ny fivoriam-ben'ny CSS Antananarivo omaly, fa tsy anatanteraka afa-tsy ny obligation de service sisa izy ireo manomboka amin'ity taom-pianarana 1 20 sy 20 ity. Michel Arnarzon. Manodidina ny 200 ora ny ora fanampiny na ny heure complémentaire tanterahin'ireo mpampianatra pikaroka eo anivon'ny Université n'Antananarivo, ankoatran'ny fetrasa tsy maintsy ataon'izy ireo na ny obligation de service tapaka nandritra ny fivoriam-ben'ny CSS Antananarivo omaly, fa tsy anatanteraka izany intsony izy ireo. Dia nanapa-kevitra ny CSS Antananarivo fa tsy hanatanteraka afa-tsy ny fetrasa tsy maintsy atao dia ny obligation de service
mba ho fisorohana sy mba hialana amin'ny fanasoketana sy ny fanaratsiana ataon'ny mpanara-baovao sasany. Eo ihany koa mba ahafahana mampiseho eo imasom-bahoaka fa tsy ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS akory no be filambola araka ny fihevitry ny sasany, fa andraikitry ny fitondram-panjakana madiodio ary andraiky ny manontolo amin'ny maha-mpampiasa azy ny mitady mpampianatra anatanteraka ny asa fampianarana sy ny fikarohana eto anivon'ny anjery manontolo sy ny foibem-pikarohana nasionaly. Isan'ny anton'izao fanapahan-kevitra izao ihany koa raha ny fanazavana ny hisorohana ny fitokonana amin'ny fitakina ny tambiny izay ora fanampiny izay. Tambiny izay mbola misy tsy voalohan'ny taom-pianarana 7 entina hanairana ny fanjakana ihany koa ny amin'ny tokony ampidiran'izy ireo mpampianatra mpikaroka vaovao hamen'ny banga. Te ampiseho izahay fa noho ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana, eo anatin'izany ny tsy fanaovana ny recrutement massif, eo ihany koa ny tsy fandoavana ny vacation sy ny heure complémentaire ho an'ireo mpampianatra antselika sy ny mpampianatra raikitra misy efa mihoatry ny 3 taona aoriny ny asa vita zay vao tonga izay heure complémentaire sy vacation zay aoriny ny fitakina ataon'ny CSS ka te anaprofo izay hoe tsy ampy ny mpampianatra mila mpampianatra ameno ny fahabangana misy ety anivon'ny anjery manontolo. Ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra dia efa manana ny antsoina hoe déontologie sy ny conscience professionnelle, ary izany foana ny nanararota ny mpitondra fanjakana anay hatramin'izay dia mahatsapy izay ankehitriny fa ohatriny mandefitra ihany ny vosiketa eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny antotanisa misa 904 ireo mpampianatra mpikaroka manerana ny nosy. Isa izay tokony hiampy eo amin'ny 3 eo raha ny fotodrafitrasa sy toeram-pampianarana ankehitriny. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia antony maro mahatonga ny taona fotsy eny anivon'ny université raha nambara ministra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity nandritry ny fankalazana ny fa-10 taonan'ny faculté des sciences ankehitriny. Miroso amin'ny lamina apetraka amin'ny fandraisana ireo mpianatra vao afaka baccalauréat nambina revelorson. Antony maro no mahatonga ny taona fotsy eny anivon'ny université Mpanjakana raha ny fantatra natomboka ny taom-pianarana fa tsy nisy ny famaranana izany noho ny antony maro samihafa koa miteraka izay taona fotsy izay mety ho valanaretina na ihany koa fitakiana ireo mpianatra. Ankehitriny miroso amin'izay vahaolana izay ny avy eny anivon'ny ministera sy ny université manerana ny Madagasikara. Miroso ary efa naroso ny fanapahan-kevitry ny COPRIES na ny filan-kevitra iarahan'ny ministera sy fivoriana filan-kevitra iarahana amin'ireo filohan'ny université ny tale généralin'ny IST ary ireo lehibe ny sapapampianarana rehetra ary efa misy ny lamina napetraka tao anatin'izany fa raisina ary afaka mandray somatsara an'ireo bachelier anankiroa ny université rehetra fa kosa eo amin'ny conseil scientifique ny université tsirairay no mamaritra ny fahafany firy avy no raisiny amin'izany. Mikasika ny fangatan'ireo mpampianatra mpikaroka ny tokony anampiana isa azy ireo efa misy ihany koa ny fanampiana mpampianatra mpikaroka raha ny fanazavana hatrany. Teo amin'ny telo efa taona teo tsy nisy mihitsy ary tsy nisitraka an'izany fandraisana mpampianatra izany ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia natao ny ezaka rehetra ary dia nahazo zato isika tamin'ny LFI moa ny loi de finance initiale 2021 ary dia mbola nisitraka zato fandroany indray koa tamin'ny LFR 2021 teo mbola misy ny fangatahana naroso any amin'ny LFI 2022 ho fanatanterahana sy famalina ary fahatsapana ny fitondram-panjakana hatrany izany fahabangana zany satria iarahantsika mahafantatra fa ny atsasaky ny taona 2024 ity dia efa maherin'ny 2020 ny mpampianatra laviny zany valanaretina COVID-19 izany. Ny toy androany ny fankalazana ny fa-10 taona ny faculté des sciences eo anivon'ny université ny Antananarivo. Nandritra ity fankalazana ity nisy ny fitokanana ny fotodrafitrasa eny anivon'ny université ny Antananarivo. Lamavao hafa kosa indray dia karatany miisa 717 no nozaraina tao amin'ireo commune 12 ao amin'ny faritra Itasy tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny tetikasa Kazef fanatanterana ny velarano fa 12 izay nataon'ny filohan'ny republika izao etsika izay nitotosain'ny ministera fanazarena ny tany izao. Nisy ihany koa ny fanentanana nataon'ny ministra tompon'andraikitra Miantarandrianaio.
Nytoy teto amin'ny Fartritas distrikany Miarinarivo ny fizarana karatany totsain'ny ministerany fanajariana ny tany sy ny fananantany amin'ny alalan'ny tetika SACAZEF na ny croissance agricole et sécurisation foncière izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola. Karatany misa 417 no nozaraina tamin'ny komina misa 12 Androany tsinjaraina ho an'ny mponina izay nanao fangatana ka nahafen'ny fepetra afan'izy ireo misitraka izany. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka izao etsika izao. Raika amby 7 ara aloha ny tanànan'le velaran'le tany anasavana misy azy tambary dia mahafinaritra aloha no fahadogavana zao retoko tena mahafinaritra mihitsy ka no zany dia falo fonay dadanefa maty dia efa natony anay tsy maintsy karakaraina sira tanindrazana le izy dia tsy maintsy karakarana. 7 ara ny tanky tompo tambary fambolena vary fikarakarana ny taratasy hatramin'izay sarotra zany raha tsy ohatra hoe bifo satria any Miarinarivo zany resaka domaine sy isan-karazany no alianay ka zay zany mba mangataka raha azo atao tompoko mba hitoy le fikarakarana an'le karatany aty amin'ny faritra mandeha vato zay zany mba hitahitanay tatsaha aty ambanivohitra satria sarotra be zany izay tatsahany hoe andeha ho amin'ny Miarinarivo any amin'ny domaine ny isan-karazany fa saotranay azy zany mba nisy bifa eto amin'ny faritra ay dia mba angatahanay mihitsy amin'ny tompona raikam-panjakana zany mba hitoy io fa tsy atao tapatapany hoe hijanona le ezaka zava-dehibe satria hatramin'izay mipetraka amin'ny fotsiny hoe tandrazana lova solam-pangady fa amin'izao hoe manan-karatra maleo tena marika tompony mihitsy akely ny volana io zany fandraisana anjara kely tsy sanatria hoe ngeda be amin'izao fa zay any ariana any tsy fantatray fa zao aloha atonony zakanay tsara. Tahaka ireo efa nozaraina tamin'ny faritra maro amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny fanjakana sy ny mpangataka ny tany no nahafahana namita tao anatin'ny fotoana fohy ireto karatany ireto. Mbola hitoy ny fizarana ho an'ireo izay mahafen'ny fepetra. Fanavoizana lehibe ny rahana tamin'ny tetikasa sy ny rahan'ny fanjakana natao raha isika izay nisitraka ny karatany tamin'ny 7 sokafa ny fanaovana karatany taty amin'ny Fartritas dia tsapatsika fa tsy dia mitovy amin'izay intsony ireo karatany raha miendriny sy ny fitantanana azy amin'ny taona 2024 ity. Hitantsika amin'ireo karatany ireo fa nizahana anaraka ny teknôlôjia vaovao ny famoahana ny karatany. Isan'izany ny fahananantsika nyity karatany ity misy modèle anankiray moa namena eto izay hitantsika fa misy marika na laharana ery ambony ery izay laharana tokany io rery any laharana mikasika ny tantsika tsy miovy io ary tokana zany fa zahoana nyity karatany ity. Akoatran'izay hitantsika ery ambany ery misy an'ity ohatrany trano tantely ity raha miteny frantsay moa dia hoe QR code manomboka izao dia voatahiry ao anatina solotsaina sy ny momba ny karatantsika rehetrarehetra eto Madagasikara sy ny bokotany. Ny antony dia elana amin'ilay olana izay mety miseho ary iainana amin'izao fotoana izao mikasika ny boky rovitra sy ny saritany rovitra. Ezaka manokana natao teo anivon'ny ministera sy teo anatin'ny tetikasa zany mba hanarahantsika mba hiarovana indrindra ny zoantsika satria tsy vitan'ny hoe avoaka ilay karatany fa lezahana ihany koa mba isiny izay fiarovana faran'izay azo atao an'reto fananana iombonan'reto ary indrindra ny zoantsika manana ilay karatany sy ny bokotany. Fanatanterahana ny velirano nataon'ny filohan'ny repoblika izao etsika fanamorana ny fisitran'ny malagasy ny tany izao. Monsieur le ministre, tsy vao zao ianao ny teto mandeha vato. Ny farany tadidiko teto amin'ity toerana ity niaraka nanao propagandy nampandany ny kandida rarana 720 tamin'izany fotoan'izany. Teto no ny lokaloka hoe ataonay izao ary isany andrasan'ny olona sy ny lokalokaitsika ty resaka fananantany ty. Ary androany miverina eto ianao miaraka amin'ny karatany fanatanterahana ny velolan'ny filoham-pirenena zany makasitraka makatelina taonina raha izay no hitenenako azy ireo olona ny fananantany. Mino zay monsieur le ministre fa izao zavatra tanterahantsika izao dia miroso tsikelikely any amin'ny famahanana zany olana efa nolovaina nandritra ny taona maro izany. Ny tiana tenenina dia zao ho antsika vahoaka ho antsika olom-bofidy
misy asa tanterahany eto Madagasikara ary isan'ireo asa goavany miandry ny mpitondra ankehitriny ary efa manatanteraka amin'ny famahana an'izany olan'izany ity resaka fananantany ity. Isan'ireo komina sitraka karatany dia hozaraina amin'ny mponina nanao fangatahana ny teto amin'ny komina Mandiavato maherin'ny 270 karatany sitrahan'izy ireo. Matsinjo Est miisa 290, Morafeno miisa maherin'ny 120, Ambatomandjaka 700 ary 750 ho an'ireo avy ao amin'ny komina Andolofotsy. Nanentana ny rehetra indrindra ny vehivavy azoto hanoratra ny boky tany sy karatany amin'ny anaran'ny minisitra nandritra ny fizarana androany. Ny viavy ihany koa tokony mba mena tany ary mampirisika antsika renim-pianakaviana sika anabavy ny vehivavy rehetrarehetra mba hisitraka ihany koa amin'ny fananantany ary maka ny karatany na amin'ny boky tany satria natao ho an'ny vahoaka irehetrarehetra lalàna ivavy izany tany sy ny fahazahoana ny karatany sy ny boky tany zany ka dia raha ny lazaina tamiko dia maro dia maro ny renim-pianakaviana na ny vehivavy na ny ray anjara ary indrindra naka ny karatany tandrify azy zay. Matetika mantsy dia ny raim-pianakaviana foana no misoratra amin'ny tany na ny maka n'ilay tany fa manana zo mitovy na ny lana ny vavy amin'izay fisitrahana ny tany zay fa dia mampirisika antsika rehetrarehetra andray an'izay zo fototra zay ananantsika zay amin'ny fahazoana misitraka ny tany zay tanindrazana iombonana araka ny voa. Rehefa vita ireto karatany reto dia any anivon'ireo broy fotony fananantany. Manentana antsika anatona ny broy fotony fananantany, anatona ny eo amin'ny commune aka azy ireo. Ny zavatra tsapanay any amin'ny alehanay rehetrarehetra any dia tsika dia mieritreritra rehefa vita iny dia avelo amin'ny commune ao na avelany amin'ny brao ny fananantany sy ny fandrevesa-tany. Tokony ho raisitsika izy ireny dia ampirimitsika any antokantranontsika atao tsara tahiry any satria tsy sarotra no mitahiry bokim-panjakana fa indrindra sarotra no mahafantatra hoe inona ny tokony ho dingana mbola ho atao indray raha ohatra nefa ireo boky tany ny indrindra ny karatany zay vita dia mbola mijanona eo amin'ny brao ihany fa tsisy maka an'izany ary mitahiry an'izany any aminy any. Tehirizo tsara izy io satria mitovy lanja amin'ny karatany sy ny boky tany any. Etsy ankilany noho ny fanohanany tetika sakazay fatrany nahazo fampiofanana mikasika ny gestion foncière décentralisée ireo ben'ny tanàna sy ireo filohan'ny filan-kevitra munisipaly avy eo anivon'ny commune voalaza teo ambony. Navoazana ihany koa ny bureau-ny guichet foncier eny anivon'ny commune ireo ary novatsiana fitaovana toa ny solosaina sy ireo kojakoja miaraka aminy. Nisy ankoatr'izay ny fametrahana ny plan local d'occupation foncière tamin'ireo commune ireo. Mahakasika ny sehampiariana letsia kosa indray dia vokatra manodidina ny 4,1 taonina no ahondra ny Madagasikara amin'ity taom-piotazana 1,4 ity araka ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera ny varotra sy ny industrie ny daty ny 17 ny volana novambra ho avy zao amin'ny 4 tolakandro no isokatra ny taom-piotazana amin'ny afaritra Atsinanana. Henri Florio. Na samihafa aza ny fotoam-pamasahan'ireo letsia isam-paritra ary ampitoana kosa ny fahamasahany ao amin'ny faritra Atsinanana ao. Nisy ny fioana ny vondro ny mpanondrana letsia niaraka tamin'ireo solon-tenam-panjakana ary ireo teknisiana misehatra amin'ny fambolena letsia omaly. Nandiniana ny fotoana mety hiotazana ny vokatra letsia amin'ity taona ity, indrindra fa ny fotoana hanomboana ny fanondranana any amin'ireo tsena iraisam-pirenena. Ny 17 ny volana novambra ho avy izao no isokatra ny taom-piotazana letsia any amin'ny faritra Atsinanana. Ny fanondrana letsia aloha dia ny mampiavaka azy dia miha manara-penitra satria ny ao amin'ny groupement ny exportateur letsia zany dia miaentitra amin'ny fametrahana ny fepetra amin'ny fanondranana letsia ka mihatsara foana zany ny traitement na letsia avy aty amintsika andeha ho an'ny velany indrindra moa amin'izao fisian'ny valana aretina zao dia tena ho sarotina zany ny eo amin'ny côté ny exportateur amin'ny miakatra zany ny vidiny akana
ny clone litchi raha ohatra ka arivo ariary izy hatram'izay amin'ity zany izy dia 210 ariary ny akana ny ray clone litchi manomboka amin'ny 17 novembre jusqu'à fiafarany litchi tsisy zany fiovana prix fa de mijanona amin'io ny prix ana litchi. Ankoatra ny fanjifana anatin'izay efa nirosona bebe kokoa nanomboka tamin'ny taondasa hanjifa ny letchi masaka tsara avy ety Madagasikara mialohan'ny fiandohan'ny volana Desambra amin'ity taona ity. Araka izany ireo firenena mpanafatra ny vokatra toy ny firenena maro any Europe, Russie, Dubai, Singapour sy ny maro hafa. Dingana iray tsy maintsy arahan'ireo mpanangom-bokatra mba ahafahana miroso amin'ny fanondranana ny fanarahan-dalàna, mifehy ny fanangonana sy ny fitaterana ary ny fanondranana ny vokatra. Nosokafana omaly ihany koa ny guichet unique ahafahan'ireo maniry te hampiasa vola mandritra ity taom-piotazana 120 ity, mameno ireo antotan-taratasy rehetra ilaina amin'izany. Amin'ity taona ity zany dia misy an'ity. Ity dia laissez-passer izy ity natao entina hanamevanana ny fisavagna ny camion mitondra letchi satria fantatsika ny letchi dia produit périssable ka tsy tokony ho taraiky eny andalana zany amina fisavagna. Ka vao miditra ny olona zany andeha karakara dossier de ty aloha zany dossier miaraka aminazy voalohany vita ny ao amin'ny NIF, ny ao amin'ny vita ny ao amin'ny fiska dia manao visa idy zany ny fiska hoe vita ara-dalagna eto aminay izy. Mandeha izy amin'ny statistika de manao ohatran'izay statistika atin'ny commune urbaine amin'ny resaka droit de stationnement aty ambany aty ny région amin'ny resaka agrément. De ity zany no apetaka eo amin'ny pare-brise ny camion. De efa ny fanarahanay teo zay nivory zany hoe ny sampana rahampanjakana miaraka amin'ny groupement exportateur ny letchi, ny paysan, ny collecteur, ny transporteur de hoe apetaka ty zany amin'ny pare-brise ka rehefa camion charge na letchi dia tsy tokony ho savaina eny andalana. Hita ho mbola manompo maitso ny ankabeazan'ireo letchi raha tamin'ity herinandro ity no jerena. Heverina ho masaka tsara kosa izany afaka herinandro eo. Nandiso ny filazana izay miely ihany koa ireo tompon'andraikitra ao an-toerana fa afaka managom-bokatra any an-toerana ihany koa ireo mpandraharaha na tsy vita vaksiny aza. Tontolon'ny fiompiana kosa indray dia tsy misy fandraisany amin'ireo omby vavy be roro na farana avy any ivelany fisinina retin'omby hita any amin'ny faritra vakina karatra hoy ireo mpiompyomby sy ny malagasy dairy board ary ny ministera tompona andraikitra gato Andriatsilavo. Aingana be ny fitaran'ny aretin'omby ao Antsirabe amin'izao fotoana. Raha tao Antsirabe renivohitra no nahitana azy voalohany ny tapaka ny volana oktobra lasa teo, faritra maro no ahitana izany amin'izao fotoana. Isan'izany no amin'ny faritry Betafo, ny ilany andrefana, Faratsio ny avaratra, ary Vinanin-karena ny tapany atsimo. Aretina mbola tsy nitranga tany amin'iny faritra iny izao mitranga izao, raha ny fanazavan'ireo mpiompy sy tompon'andraikitra ao vakina karatra. Mikoaka ny omby, adiny enina aorian'izay, mivalana ary miena hatrany amin'ny 700 ny ronono. Rehefa malainday koa mana le omby ka mivalana rehefa avy eo dia miena avy hatrany ny ronono ary tena miena be fa tsy miena kely satria velatra any amin'ny 80% ny famokaran'le omby amin'iny fotoana iny. Ny zavatra tsikazitra nefa satria teon'io ihany dia nisy moa ny hetsika natao izay isaorana be deabe ny tompon'andraikitra ny fahasalaman'ny bebe ny amin'ny faritra vakina karatra zany satria aingana ny fahatongavan'ny zareo ny tondra fanafody dia ireo omby izay vita fitsaboana aloha dia sitrana ary miverina tsy kelikely ny fiverenan'ilay ronono. Raha ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana manokana, hemoparasita mahazo any amin'ny rà ho an'ny omby no hita. Mbola mitoy anefa ny fikarohana amin'izao fotoana. Na izany azy, sitrana ireo omby no tsaboina. Ho an'ireo biby izay ny andalovan'ny aretina aloha ka no tsaboina dia sitrana. Zany hoe le protocole de traitement napetraka zany dia nazahoam-bokatra. Ny faharoa, izay biby nandalovan'io aretin'io rehefa avy tsaboina dia sitrana dia tsy miverena intsony. Zany indray ny faharoa zany. Ary ny fahatelo farany dia tsy tokony ahialo antsika hatreto fa na ny ronono na ny hena tsisy atahorana kasika an'io aretin'io fa io dia aretina mpahazo ny
omby arak'izay voalaza teo. Fepetra noraisina tanana ny fitsaboana iarovana ny biby fiompy, voarara ny fivoahana sy ny fidiran'ny omby amin'ireo faritra voalaza fa ahitana io valanaretina io, nahetsika ny fond d'urgence ahafana manampy ireo mpiompy misedra olana. Ankoatra ny fanomezana atsika mpiompy an'ireo vétérinaire mpitsabo biby izay mpiara-miasa amin'ny ministère na ilay antsoina hoe vétérinaire sanitaire na vétérinaire mandataire, dia misy ihany koa mobilisation an'ilay hoe fond d'urgence eo anivon'ny FEL na les fonds de l'élevage izay ankasitrahana moa ny tale généraly misanany zany sy ny toromarika avy amin'Andriamatoa ministra ny ampietsehana an'izay fond d'urgence izay mba ahafahana manohana sy manampy atsika rehetra mpiompy izay misedra olana noho ny fandalovan'izay valanaretina izay mba ahafahana hanamorana n'ilay fiaditsika amin'ilay valanaretina. Tsy araky ny feo Aely Etsero tsy misy idirana amin'ireo mivavim-peronono no afarana avy any ivelany izao aretina mpahazo ny omby izao raha ny fanazavana. Karazana compartiment samy hafa fotsiny ny ompiana n'ilay omby vavy fifamanora sy ilay omby vavim-peronono vao tonga. Zany hoe nitiako tenenina hoe raha ohatra ka sanatrian'izany ka aretina nentin'ny omby vavim-peronono io dia ny omby vavy fifamanora no exposé indrindra tamin'ny danger, fa akoatra n'ilay omby vavy nafarana salama tsara dia ny omby eo amin'ny fifamanora satria nanaovana fitiliana daholo koa io mba hiarovana anazy salama tsara daholo aloha mbola tsy ahitana n'ilay valanaretina. Amin'ny alalan'ny fifampikasoana no mamparitaka ilay valanaretina mpahazo ny omby ary isany mamindra izany ihany koa ny olona. Entanina ireo mpiompy samy hitandrina amin'ny fampidirana olona na biby hafa amin'ny toerana fiompiana. Entanina ihany koa anadio mandrakariva ny toerana fiompiana. Ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny MDB. Izay makasika ny aretin'ny omby fa aretina mpahazo ny zaza kosa indray dia tsy mitsambo tombo ny zaza miditra hôpitaly ETCB Filatanana nanomboka ny volana oktobra teo. Akoatra ny tazo sy ny aretina isoatsokajana saika aretina ny taovam-pisefonana mahazo ny 80,100 mahery ny tonga eny. Yves Richard. Mahazo vana ny aretin'ny taovam-pisefona mahery vaika mpahazo zaza indrindra latsaky ny 5 taona. Raha ny fitantarany ray aman-dreny nanaovana fanadiadiana, kohaka, sery sy fahaseporana mafimafy kokoa raha hoanina amin'ny aretin'ny taovam-pisefona mahazatra ny soritra aretina. Zaza 2 taona dia nanetombohan'ny aretina narary namay be izy tao an-trano dia naotrany hoe narary kibo ny valany dia nakany amin'ny dokotera izay dia nitsapon'ilay dokotera ilay izy namay sy ilay narary kibo fotsiny dia 3 andro tao aorianan'izay izy kohaka be tao an-trano dia sepotra dia ny maraina izay zoma marainana dia tany amin'ny dokotera dia nampanaoviny zareo échographie dia ny valiny tao amin'ny échographie hoe misy rano tratran'ilay zaza dia natao niditra urgence taty amin'ny hôpitaly. Taty amin'ny hôpitaly ilay izy no jerevana dia nanao radio moa izay dia hoe tratran'iny no maloto dia misy rano izany ny partie droite dia ny ilany maloto ny tratran'ny iray. Tany an-trano izy tena sepotra tena miondrika tena le misefosefo be le efa le manao urgence izy dia izay ny to dia nandananay tany amin'ny dokotera. Tsy taty izy niteraka fa teny amin'ny sisy be tany dia nentina alefa nakety tsempitsempotra izy le tamin'ny voalohany dia tsy dia mitomany izy zany sady tsy dia mihetsika izay zao 8 jours androany ny tapa. Tsy vita eny anivon'ny dokotera tsotra araka izany ny fitsaboana. Betsaka ny tonga eny anivon'ny hôpitaly lehibe ka maherin'ny 500 isan-jato ny taham-pahafenoany ny hevitrano fandraisana azy ireo raha ho an'ny CHUJLB na ny hôpitaly be Filatanana. Saika aretin'ny taovam-pisefona noho ny falitony tontolo iainana no mahazo ny ankamaroany. Raha roa zany raha roa ny misy isaky ny efitrano iray dia izao efa misy 3 na 4. Misy ambina fandriana 3 zany na 2 sisa malalaka isaky ny efitrano. Misy efa sepotra noho ny areti-po fa vokatra ilay toetrandro dia vao miasa sepotra. Misy indray otrika aretina mihitsiny mahavonitratrany dia lasa sepotra izy. Efa nisy ataoko hoe orana nampisara taona dia eo ny tena mihetsika ny areti-pahaseporana satria intersaison. Zay gripa tonga eo zany dia masika na covid izy na tsy covid dia iny gripa iny
no mahabetsaka n'la sepotra, misy mazaka misy tsy mazaka, dia ny tsy mazaka reo miditra atao amintsika ireto. Tranga tsikatra tao anatiny rotonany mahakasika izay ho ny mpitsabo. Manomboka ny volana oktobra zany ary mihamafy hatramin'ny volana aprily. Raisiny maro aretina maivina ny aretiny tovam-pisefona indrindra ho an'ny zaza ka manano sarotra ny fitsaboana hatreto. Raha ny voka-pikaroana anatin'izay 5,700 marary mamonjy mpitsabo vantany misy sorotra aretiny, 2,700 manao dokotera tiana ary 7,100 tsy manatina mpitsabo. Afantaran'ny famonjena toeram-pitsaboana izay mety hitera-doza raha ny mahakasika ny aretin'ny taovam-pisefona. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ao ary. Accord de crédit alors que tu étais encore en pleine conversation? Pas de panique, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SOS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy. Ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio, kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio, kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Tatoerana helana sasatra ho an'ny fetin'ny krismasy mifarantaona ve ianao? Te hitsidika any Madagasikara amin'ny vidiny mirary? Ny ministera fizahantany sy ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany dia manome fotoana antsika rehetra ny 1 sy 12 ary 13 novambra 2024 eny amin'ny zardana Antaninarenina mandritra ny antsika tsena be ny fizahantany andiany faha-efatra. Tongava mitafamivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinanana sy ireo ofisy paritry ny fizahantany. Andao anoana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara. Tsy misy vidividirana. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Maro ny tolotra vaovao izay ho arosony StarTimes ho an'ireo mpanjifa ao anatin'izao fankalazana ny fahadimy taona nisian'izao tanjona an-tranomony manakaiky an'ireo mpanjifa ao riflora. Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny StarTimes eto Madagasikara amin'ity taona ity, maro samihafa ny tolotra sy ny fanomezana fahafaham-pon'ny mpanjifa tolotra izy ireo. Ankoatra ireo hetsika izay fanafantarana azy hatramin'izay, misy ihany koa ny tolotra vaovao be ny StarTimes ho an'ny mpanjifa. Araka ny fomba ny StarTimes dia tahaka izao izahay dia efa manomboka sady ireo tolotra ho an'ny noely dia anisan'ny vaovao angambany ankoatra ny hoe mateleviziona numerika anay ny produit StarTimes Go. Ny produit StarTimes Go dia ireo produit électroménager sy ireo produit électronique maro samihafa ohatra ny hoe bracelet connecté sy ireo fitaovana pisopitsony kely maro samihafa. Ireo produit ireo produit StarTimes Go ireo dia amin'ny vidiny tena mirary satria latsaka noho ny hitanao eny amin'ny mpandrinjara maro samihafa. Ankoatra io,
amin'ny vidiny mirary ihany koa no azohoan'ny mpanjifa mahazo ny tolotra ao amin'ny Star Times raha ny fanazavana. Ho an'ireo izay efa manjoy anay sy miaraka aminay ihany koa dia tsy adinonay izy ireo amin'izao krismasy zao satria manomboka ny 15 ny volana novambra ho avy izao hatramin'ny 15 ny volana janoary raha ohatra ka efa ao anatin'ny bouquet basique na smart ny mpanjifanay ka manao abonnement rovolana dia hijery ny bouquet eo amboniny mandritra ny rovolana. Raha ohatra kosa izy ka efa ao anatin'ny bouquet super na classique ka manao réabonnement rovolana dia ahazo 10 andro maimaimpoana. Tolotra maro araka izany no ezahany Star Times omben'ireo mpanjifa azy amin'izao fankalazana ny 15 taonany izao. Iompana bebe kokoa amin'ny tontolon'ny arenan-kibon'ny tany sy ny fitrandrana volamena ary vatsoa ny olana misy amin'izao fotoana izao ary ny code minier ny fandarana ankitsim-po amin'ity androany ity izay aoranao aorianany fampalalam-baovao arahoary ny ampany amin'izany. Ten'le olona hoe le arrêté kosa efa tamin'ny 2001 obsolète fantatrao fa obsolète ko manina tsy natao mise à jour tompona ndraiky mpanjakana firy nanomboka tamin'izany 2001 zany jusqu'à 2021 roapolo taona nisy ministre firy mifandimby teo nisy gouvernement tafiry fitondram-panjakana firy no mifandimby teo rehefa république mihitsy ara no mifandimby teo donc le izy zany zay manahirana ao anatin'le situation le question ana resaka initiative an'le olona tsy ampy ao anatin'le izy dia izay ve ny andeha fafan'le izy nefa tsy asany nge nanao an'izy fa raha ohatra ozy izy nareo hoe bon ataovinareo le izy dia nareo mivalide anazy tsy manina le fasoty anaovanay anazy fa vetivety kely anaovanay an'io miresaka ihany tsika teo ao anatin'le izy hoe resaka législation mitaraina moa ny zokobiatsy hoe tena tsy mandroso mihitsy le any amin'ny faritra sy isan-karazany ao anatin'le izy zany rehetrarehetra zany re tompoka efa tamin'ny 2013 ny divanay zany misy 7903 makasika ny groupement satria maro ny olona malagasy tsy malala taratasy isan-karazany tsy afaka eritrehitra hoe anana permis isan-karazany donc tsy ampy commission apetraka io amin'ny resaka fametrahana ny code minier io tsy anareo opérateur irery sy ny gouvernement fa tokony isy tena le any fotony satria izany fitrandrana zany efa ela nisy an'izany opérateur matanjaka hoy na teratany vahino na teratany malagasy fa izahako zay mipetraka any amin'ny faritra ataontsika fotsiny hoe zany mora feno zany tsy tononona fotsiny cahier de charge zao no ataon'ny opérateur mitrandraka any fa tsy voahaja nareo opérateur mihitsy zany zavatra zany satria inona ny antony lalana 15 km tsy vita alaina anatiny ataontsika hoe andro ray manontolo 15 km mora feno eo amin'ny croisement andranomborondolo zay 15 km nefa ny ao volamena ny olona ao mesahirana zay makasika ny fandray anjara amin'ny foire économique sy ara-barotra izay atao isam-paritra ny faritra Vakinakaratra tanjona ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara Kolo TV Antsirabe. Ho famerenana amin'ilony indray ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara izay nahitana fidinana noho ny amehana ara-pahasalamana nandalo teto amin'ny firenena. Manoloana izany indrindra dia isy ny hetsika entina hampiroboroboana izany sehatry ny fandrarana izany amin'ny alalan'ny foire économique sy ara-barotra izay atao isam-paritra ary anisan'ny faritra indray anjara amin'izany eto amin'ny renivohitra Vakinakaratra. Dia mba hoentina natao ampiakarana an'le izy sy hanomezan-danja ny mpandraraha malagasy dia izay no antony nanatanterahana n'ity foire économique commerciale des 23 régions ity. Netana ny secteur privé rehetra mba hiantsehatra amin'ity foire ity satria izao no fotoana izay nietsihetsika ny orinasantsika zay somary azo lazaina fa nisehatra olana sy fahaseranana nandritra iny valanaretina iny. Nandritra ny efatrandro no anatanterahana ny hetsika manomboka ny 15 ny volana novambra ka hatramin'ny 19 ny volana novambra 2024 avy izao. Vaovao any amin'ny faritra izay atrano dia tompona andraikitra iray eo anivon'ny Fokotany Skama ao Antsiranana no manapatra fahefana amin'ny tanina olon-tsotra izay misy fototra-fitrasa izay ampiasain'ny vahoaka. Manao antsoava araka izany ireo mponina any an-toerana mba hijerevana akaiky ny zava-misy Henri Florian. Isan'ireo Fokotany misedra olana vokatry ny tsindry azo lena. Ataony tompona andraikitra iray ao anivon'ny Fokotany ireo mpivarotra
indrindra fa ny tompony tany ao amin'ny fokotany bazary Skama ao Antsiranana ao. Ity tany ao amin'ny tsena ity izay manana titra ara-dalàna fa noho ny fiarahamonina nisy teo amin'ny manodidina nampidramin'ny tompony hanaovana fotodrafitrasa hanasoavana ny vahoaka ity tany izay bodony ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny fokotany izay mitonona ho tompony tany ity. Manana taratasy ara-dalàna ankilan'ireto farany. Isy zegny ny fiarahany monigny tamin'ny vahoaka teto. Ke namia izy nampindagna izy amin'ilay tany, amin'ilay Croix Rouge sy Ankanjaza, nampianarana ankizikely madinika teto. Fa tsy nandaka, avo tsy nagnamia fa raha zay nampidrana. Ke agnatin'izay moa noho ny taratasy efa nananany fikarakarana hela tany amin'ny domaine io, efa manana angovo izy fa ninany le tany. Le zo nananany babako amin'ilay tany ilay efa nanaovany fangatahana hatraminay ela jusque jour io noho ny za zanany za zay manana zo mandova izy amin'ilay fikarakarana izy. Rehefa nandeha fotoagna noho ny tsy fanagnako moyen zegny anenizako ilay taratasy rehefa aka ilay fofontany tsy nomeko nihezaka za zegny nagnano zaho fanolorana anoto ilay taratasy efa vitako any amin'ny domaine mba hanamboatra ilay taratasy. Manao antsonjay amin'ny fananan'ny vahoaka ny tompon'andraikitry ny fokotany raha ny nambaran'ireo vahoaka ao an-toerana. Nanamafy ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena ao an-toerana ny amin'ny tokony hijerena akaiky mahakasika ny disadisa misy indrindra fa ny fanamparam-pahefana ataony tompon'andraikitra eo anivon'ny fokotany izay mibody ny tanin'ny vahoaka. Mikasiky ny raharaha ny tany vela Samsaigny 3868 BK atao hoe tany mponolo hoy zareo amin'ny fokotany dia mahavita mijoro zahay fa mivolagna hoe itany sady mponolo satria tsisy acte domanial magnambara zegny fa mbola tany mpanjakana domaine privé de l'État. Procédure efa engagé amin'io de procédure ny Babanjaka Claude atao hoe Maurice Joseph. Affaire 61 30 BK. Zay lovainy Rabeza Claude ka mangataka pahindregna atsika hilamigny hiambigny didy pitsaragna mikasika io zay avokany pitsaragna maleo tegna tsy azo kitikitiny na hoe influence. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra mahakasika ny fanampahem-pahefana ataony tompon'andraikitra eo anivon'ny fokotany izay. Miverina eto andrenivohitra isika dia mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa janona ny tsena isan-kerinandro eny Mahamasina. Manoloana io dia mangataka fionana amin'ny commune ireo mpivarotra. Momba ity raharaha ity ny safidy tsy aneho hevitra ny eo anivon'ny fiadidian'ny tanàna. Io no nasaina. Etsika fanadiovana ny toerana avy nivarotana omaly. Io no nitanterahan'ireo mpivarotra eny amin'ny tsena isan-kerinandro ny Mahamasina tamin'ity androany ity. Antony roa lehibe no nahatonga ny etsika ho ny deleke ny tsena. Ny fandraisana andraikitra amin'ny fanadiovana ny toeram-piasana fa indrindra ny fanairana ny tompon'andraikitra ny tsena eo anivon'ny fiadian'ny tanàna Antananarivo manoloana ny fikasana ampiatoana ny tsena isan-kerinandro eny Mahamasina. Dia nanomboka hatramin'ny 1989 no nisy tsena lakamisy Mahamasina efa rava ny tsena Nzoma tamin'ny andron'ny ben'ny tanàna tompokalahy Giwilira Zaramasy. Teto amin'ny tsena lakamisy Mahamasina ity no fitediavanay sy fivelomanay izay indray mandeha isan-kerinandro ihany. Ny fangatahana angamba aloha dia atao hoe mba tsy foanana ny tsena lakamisy Mahamasina izay indray mandeha isan-kerinandro ary anisan'ny antony hoe mandray andrasanay andraikitra raha ohatra moa ka misy ny tokony fampiresahana dia mifanantony tsisy ohatran'ny fampiresaka izay ny zava-dehibe indrindra ho antsika malagasy. Nangata-panazavana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny mpanao gazety momba izay fampiatonana fanafonana ny tsena isan-kerinandro eny Mahamasina izay ahafantarana ny mety ho antony sy nahatonga izao fanambaran'ny mpivarotra izao saingy nisafidiny tsy aneho hevitra ny tompon'andraikitra andrasana ny toy ny raharaha. Fa maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitony fifandonana eo amin'ny hery antsinanana sy andrefana any Libia ary mihamafy izany noho ny fisian'ireo mpikarama anady sy avy any ivelany any an-toerana. Manomana fifidianana ny fa 24 ny volana Desambra izao ihany koa ny firenena mikambana izay mampanahy ny maro fanadina. Tahaka izay no fiainana andavanandron'ireo mponina any Libia antaonany maro izay ary ny amafy izany nanomboka ny taona 2024 no mankaty. Tao anatin'ny 10 taona farany, krizy mahavavay tamin'ny sehatra rehetra no nahazo ity firenena ity izay mahatonga ny fahasahiranana tsy mbola nisy teo amin'ny tantarany.
eo amin'ny sehatra politika taorian'ny firodanan'ny Muammar Gaddafi izay nitondra nandritra ny 70 taona mahery ny milisy sy ny mpikaramanady no nanjaka tany antoerana. Nisy ihany ny fifidianana ny tanterana ny taona 2010 sy 2012 saingy tsy nahavita nanangana governemanta niteraka fitoniana ireo mpitondra tamin'izany fa vao mainka nampisarabazana ny vahoaka. Nitony ady sy ny fifandrafiana teo amin'ny vahoaka avy amin'ny ilany atsinanana sy andrefana nandritra ny taona maro. Ny fiandohan'ity taona ity nisy ny governemanta vonjomaika najoro tany antoerana izay teo ambany fiahin'ny firenena mikambana ary isan'ny iraka ampanaovana azy ireo amin'izany ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana desambra ho avy izao. Maro ireo kandida matanjaka naneho ny fahavononany amin'ny firotsahako fidiana amin'izany. Isany ilay ministry ny aty tany teo aloha Faty Bachaka. Eo ihany koa ny commandant en chef ny tafika libianina izay isan'ny matanjaka avy amin'ry zareo ilany atsinanana. Fa isan'ny malaza indrindra amin'izao i Saif al-Islam Gaddafi izay manahaka tanteraka ny rainy ny toetra amampitondrantenany. Ity zanaka Gaddafi ity izay toanany maro anisa lohatreto ary ny pomba azy vona ny aratra amin'ny farany raha ny nambary rahan'izy ireo. Antony io fandresen-dahatra io ny fahitana fa ady sy korotana ny iainana vao tsy teo intsony ny filoha Gaddafi antony ametrana ny fitokisany amin'ny zanany izay inona fa ho tahaka azy. Ankoatra ny krizy politika, olana gaovana any antoerana ihany koa ny tsy fandriampahalemana. Araka ny tatitry ny firenena mikambana, mahery ny roa alina amin'izao fotoana izao ny mpikaramanady avy any ivelany ao Libia izay ahitana Rosianina, Sirianina ary Turka. Ny fisindreo izay taratra ny tsy fananany ity firenena ity intsony ny fiandrianany. Androany, nisy ny fionana ny tontosaina tany Frantsa izay nandraisa ny Allemagne, États-Unis, Italia teo ambany fiahin'ny firenena mikambana. Fototry ny ladinika mba ahafahana miantoka ny fanatanterana ny fifidianana amin'ny 24 Desambra izao ao anatin'ny filaminana. Fifidianana izay mampanany maro ny atotosa azy raha ny toedra raha misy any antoerana ankehitriny no jerena. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahanao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.